enao ve mpampianatra mpanabe amin'ny farany ambony any amin'ny anjerimanontolo no anoana olona anankiray tsy manana BPC. Raha ianao mahita ny fresque Macron rehefa manazavazavatra izy dia hitanao hoe tena hafa mihitsy zany fipetrapetra zany. Nefa jereo foloantsika raha manazavazavatra. Manisa raha tsy hainy, hitanao leto manao tava de multiplication raha tsy hainy. Dia zay ve mieritreritrao ianao la universitaire andriamatoa Paul Rabary. Fampianatra amin'ny université any ambony ianao manana DEA ino moa zany gestion d'entreprise angamba izay fa tsy mpandinika sociologie dia ianao zao no mieritreritra fa olona tsy manana VPC no afaka hitondra firenena. Kosa mahita ary afaka mamaky betsaka ny message tonga hoe ahoana ny fahitanao ireny dievitra zay ny fanaovan'ny Koto Lilahimahitsoambo zany avy any Suisse sy ny ministre ny fanabeazam-pirenena teo aloha no sady sociologue Paul Rabary. Hitatsika izy ireny ary tsy mahafantatra ny zavatra nandalo tao ary hitatsika samy nanana ny fijeriny tsirairay fa misy any ny zavatra positif be deaibe ary mibaribary, misy any koa ny négatif. Ohatran'izay moa ny débat tsy hoe mahay ianao na manam-pahaizana anao na mpampianatra ambony ianao na mpanambola anao na malaza anao fa rehefa io mitovy amin'ny ady any io mety indraindray koa ny andrarezina koa ny andrarangy mety mianjera mety torana mety mahafy mihitsy ny aza. Hitatsika reny débat reny. Fantatsika moa fa Koto dia lanceur d'alerte, influenceur Facebook zay tsy mahafantatra azy. Ary ny position ny Paul Rabary koa moa zany tsy nahafantatra amin'ny maha lehibe ny antoko azy no amin'ny maha mpampianatra azy zay décision niteraka fahagagana zay ngamba no azo ilazana azy raha teto amin'ny firenena raha ny safidy hiaraka amin'ny UPAR zany Paul Rabary zany. Tsy nahafantatra atsika ny fanambarana zay nataony teo aloha zay olona tena pitsikerany ty fitoram-panjakana ty ary miakatra matetika amin'ireo hainao manjery maro isan-karazany. Zany akora tsy fanatsatsona na fanaratsiana azy fa ohatran'izay izy ihany moa ny teny hoe tsy ny politique tompo de dynamique fa tsy statique zay ny filazany azy nefa izany rehetra izany azo azavaina fa tsika tsitra amin'izany fa ny zavatra tiako apetraka fotsiny zany ho antsika hoe mila mahatsiaro zany tsika hoe ny olona anankiray zany rehefa misafidy ny lalana izorany mazava tsara hoe iny no lalana izorany ary ny destination farany mila fantatra koa mazava. Ka ohatrohatran'izay zany amina tonga resaka tsika androany so de isy indray ilaza fa hoe fanaratsiana na fanenjehana analyse io mitovy amin'ny analyse rehetra mety ho diso ny analyse ataoko eto ary mety ho marina fa alohany anazavako n'le zavatra nisy zany de tiako foana zany mampatsiahy ny resaka zay nataon'ny Paul Rabary teo aloha tsy izy rehetrarehetra fa mba misy kely any ho ampody fa tsetsatsetsatra sarotra fotsiny resako aminareo hoe raha olona manana sopirenena hafa za tsy mino fa afaka ho tia tanindrazana aloako indray mieritreritra olona tia tanindrazana tia ny otoko tampasana fa tsy manana sopirenena hafa fa ny olana eto amintsika matetika manana sopirenena hafa le olona ka tanindrazana izy ny tiany amin'izay lay sopirenena hafa ve sa ilay tanindrazana ny latsahany tavoniny sy ilevenany rapitsirafakapitso ka tsipy ny teny eny po malala tsipy ny tady eny tandroky ny mby entsika angambana zay hoe raha olona manana nationalité hafa nambarany tsy afaka hitia tanindrazana satria aiza ho izy no tena ho safidiny rehefa tena tonga ny sarotra ny latsahany tavoniny sa lay zopirenena zay lanjainy zakainy. Fantatsika fa nanameloka mihitsy izy ny filoham-pirenena moa zany ary tena masika ny teny zay nalefany kanefa izao de fa nanoana sahady fa nahita koa zany izy fa positif be raha ny filoham-pirenena vazana mitondratsika eto azavaiko zay fa alohan'izay zany izay no amantaranao zany
ny vondrona UPAR tadidio fa ny olona lazaiko teo zany dia anisany nianatra za tsy miteny manampahaizana azafady za tsy miteny hoe manampahaizana nianatra olona anisany nianatra ao amin'ny UPAR efa nazavaiko teo aloha foana hoe ny olona ao amin'ny UPAR zany dia olona manana dossier lehibe eto amin'ny firenena olona maloto olona avy gadra ny sasany ary olona tsy tokony irepresente ao anatin'ny antoko satria mbola nanany vahoaka malagasy trosa vola tokony olona tsaraina de gadraina be deaibe ny ka nylazaiko teo raha ny teny mivantana hoa Petra Koto Lilahimahitsoambo zany olona vita avy voaheloka no ny antony nanenjeny zao fitondrana izao azy tsy resaka politika fa nisy zavatra nataony matoy izy no gadraina dia tsy nafantatra atsika an'izany maharanty Jean Dédé zany nivoaka an-gazety koa zany tamin'ny Free News hoe ahoana moa ny olona anankiray zay manana dossier mavesatra eto amin'ny firenena mivezivezy tokony ho tsaraina mbola ity fanjakana ty ihany zany nanenjika dossier goavana ary tena tsy fambara masoandro no ambadiky izany olona izany nefa izy iny manona fitondram-panjakana dia adino iny ministra ny teny iny renany olona tokony mbola andalo fanadiadina tamin'ny fitondrany tao fa matoy izy tsy niteny elabe zay ao ny ao ary rehefa manoana ny everina tsy azo arovana izy dia midika ho azy koa zay zany fa misy zavatra lehibe koa aoriana ao tsy tentsika merana Antananarivo tsy nafantatra ny resaka vola tao amin'ny knaps zay nalainy nampiasainy amin'izay zavatra tokony nampiasany azy tsy nandalo fitsarana ihany koa izany ireo solombavambahoaka zay ninana vola ny siady na ny CLD zay ananatsika dossier be deaibe makasika an'izany dia tsisy resaka koa izany fa mivondrona ao amin'ny UPAR zay le lazaiko tao hoe ny fambotrina firenena avy eo zany dia tsy mba eritreretitsika mihitsy hoe mba ajanona une fois pour toutes mba ijery no avin'ny firenena isika fa ny fikambanany Jolay mitambatambatra ao ny olona navandoza nangalatra nandrava rem-pirenena nanodikodim-bola mpanjakana ny varotra rem-panjakana dia mitambatra ao anatin'ny antoko miaraka amin'ny fitondrana dia tsisy fanenjehana zay ny le izy reny ny olona hoe mba atao hoe nianatra zany mampianatra ao amin'ny anjerimanontolo mpampianatra zay tsisy tsy mahalala azy ary mahafantatra azy ary be mpanaraka sy mpitia zany Paul Rabary zany dia jereo reny débat reny Aiza no andrefisanao azy zany amin'iny hoe fa hoe tafiditra ao anatin'ny manam-pahaizana izy amiko manokana ireny zany dia hafatra ho antsika rehetrarehetra tsy ho an'ny Paul Rabary ihany fa ho antsika olona mahalala afaka mahay manavaka ny mety sy ny tsy mety ny tsara sy ny ratsy miaro ny zavatra tsy azo arovana hitatsika ngambany tsy adino ny mandra-pahafatiny iny débat anomaly iny le izy ane zao tsotra izy mety mahay izy amin'ny filera zay ny anarany ary ny olona rehetrarehetra koa mahalala mahafantatra ny anatra mahafantatra ny zavatra ny anarany ary tsy afaka mifanambany ny tsirairay fa kosa na dia mahay tahaka ninona anao na intelligent tahaka ninona fa rehefa miaro ny tsy mety anao ny tsirariny tsy maintsy afa-baraky ianao ho tratra ny olona hoe tena mpandainga tya tsy manana personnalité itya fa indrindrandrindra tsy manana honnêteté intellectuelle zany ange mampenatra zany anao ve mahalala ve dia zavatra arovanao ve no ny anaranao ve tsy vitanao ny miaro azy tsy vitanao ny maneho azy amin'ny voaka malagasy ay zany ny fampianarana mahitsy zay nylazainao teo reny dia rehefa tonga ny fotoana ivany vola sy ny fampanantenana seza dia adinonao le zavatra marina nolazainao fa fafainao fa tadidio ny zavatra zay teneny mivavanao dia raisinay ho fampianarana ary raisinay ho lesona ary manao analyse ihany koa nge zahay manao analyse zahay mahatsapa hoe fa marina zavatra lazainao dia arainay dia zao anao tratran'izay nataonao nanakihana mafy anao fa tsy tokony hitondra Andry Rajoelina satria vazaha antaratasy izy dia zao anao manoana vazaha antaratasy tsy vitan'izay ntsikeranao ny bilan rehetrarehetra manegatif nyty fitondrana ty dia nefa zao anao manoana olona zay tomponantoka amin'ny fantrany gasy tomponantoka amin'izao tsy fandrosoantsika izao dia arovanao zato isanjato ka ireny zany no andrefesantsika ny olona ao amin'ny UPAR tenenareo rapitso zany na pety na iza moa ty député Nicolas na maranty Jean Dédé ampiresao amin'ny olona na olotsotra ihany manao débat aminy dia fa tratra koa ny lainga ataony koa dia tsy sarotra be miaro ny zavatra tsy azo arovana zany niza anao tsy vitanao miaro n'izany
ka nisy zavatra tena nampalahelo azy zany teo anatin'ny débat iny dia izy nilaza hoe raha Andry Rajoelina double nationalité zany no mitaky n'îles éparses dia moramora ny azahoantsika ny onosy io ary izao le izy monsieur le ministre tsy décret no mahazoantsika ny onosy io fa résolution tany amin'ny ONU zay moa zavatra zay tsara ihany no anitsina an'izay fa lasa afangaronao le décret sy ny résolution samy hafa zay ka iny zavatra iny zany rehefa tena jerenao akaiky dia tena abaribary ny mpanao politika malagasy zany ny ankabetsahany ny hoe tombotsoa ny aloha vao ny tombotsoa pirenena ary tsy eritreritra n'izany tombotsoa pirenena zany ny ankabezany ny ankamaroany mpanao politika zay zany zavatra tena mampalahelo amin'ireny zavatra ohatran'ireny hoe hoentitsika mankaiza zany ty firenena tia raha ohatra ka ohatran'ireny ny fomba fisainatsika zany tena hitanao hoe argument zany zay tsy azo aseho masoandro zany ny olona anankiray ne matoa izy ny safidy zo pirenena hafa tsy tiany le taloha tsy ilainy fantatra tsara ny code de la nationalité tsika tsy mametraka antsika hanana nationalité hafa zay zavatra zany efa fantatra ary tsy mahafantatra an'izany nefa ny olona efa hitanao manana zo pirenena hafa izy nangataka zo pirenena hafa izy ary nahazo izy dia izany no olona no mila hotazominao hitondra n'ity firenena ty mahagaga ihany zay ahoana no afahany mitondra n'ity firenena ty nefa eo ny tsy fanarandalana zany hoe iainao anatin'ny tsy fanarandalana zany isika manomboka izao ary didiny besandry didiny baroa no ifampitondrantsika eto amin'ny firenena fa zay olona manambola zany ninina ny fananambolany izany no olona enoina sy atao fakataka zany amin'ity firenena ity mety manimba zavatra maro zay androany ohatran'izao ny fomba fisaina fa rehefa tsy vitatsika ny manakana an'izany dia iainao anatin'ny tena hoe fiainana mafia zany hoe resaka corruption tena avolenta mihitsy zany no iainantsika amin'ny firenena ty zay tafaboaka amin'io ihany zany no tompony vérité eto amin'ny firenena ka izay zany no mahalasa saina ary anisan'ny raha mahalasa saina hoe ahoana no olona zay fifeverinao vazaha izy nefa io vazaha io nationalité zay nalain'io no miboda ny onositsika maka ankeriny ny fananatsika dia anao zany mieritreritra hoe fidirana amin'izay zany no safidy mahamoramora ny azahoantsika ny nosy io efa nazony ake le nationalité azadinonao zay Paul efa nazony ny nationalité fa nagnino tsy azony io nosy io voahidy arany vavana rehefa nitaky an'io izy dia nandiany amin'ny île glorieuse zany ny filoha frantsay ary nilaza fa hoe ici c'est la France donc raha ny olona tena hoe masahy izy mahavazaha azy koa tonga any koa izy amin'ny nosy Juan de Nova tokony milaza izy hoe ici c'est Madagascar fa tsy nanao an'izay izy tsy afaka satria vazaha izy raha vao mikitika an'io izy dia izy iny hitatsika hoe ny rahantsika nahita nampanantenaina nefa tokony tany amin'ny 2020 efa nazotsika io îles éparses eo ary vava ny teny an'izany fa tsy afaka izy amin'ny mahavazaha azy satria mioblige anao hiaro ny tombotsoan'ny frantsay ny fanananao nationalité frantsay na esoriny aminao ny nationalité zay nefa nangatahinao na ianao gadrainy pour trahison satria anao manao trahir an'le nationalité frantsay zay nahay fantanao tsara fa tsy maintsy miaro ny tombotso ambonin'ny frantsay anao ninona zavatra mandalo nefa anao tsy hiaro dia afaka gadrainy anao ary gadra mety ho mandra-pahafatiny mihitsiny ho azy raha tsy vitan'izany be deaibe zavatra ataony ireo fananana rehetrarehetra efa nasidrika amin'ny banky maro isan-karazany ireo fantatra io na tsika malagasy raha mahafantatra hoe aiza ny fanitriandreo vola vao maika ny pitsikilo frantsay be deaibe ny pitsikilo eto mitaingina avion anao dia efa fantany hoe aiza ny nandehananao ary aiza anao mipetraka ary aiza ny banky nandehananao na nitrianao n'io vola io fantan'izany tsy mahafantatra an'izany vazaha tsy manao zavatra fahatany ary rehefa hiady aminy dia mivonona tsara ka tsika zany ny fahavalontsika voalohany dia tsy avela oeky aloha ny zavatra ivela Madagasikara zao tsy miteny hoe n'îles éparses avelantsika io antsika io ary tsy afaka hoarina zany io fananatsika namen'Andriamanitra atsika io antsika io fa tsy hany zavatra teko tonga atsarao aloha atsarao ny arikarenatsika atsarao ny fahefa-mividiny malagasy fa rehefa mipetraka zany zay dia moramora ho azy no afahantsika mitaky an'ireo fananatsika ivelan'ireo ka eto zany zao dia mahatsahy mbola mampatsahy ihany jereonareo amin'ireny débat reny
fa ny olona zay verinao mahafantatra ny fiarahamonina olana misy amin'ny fiarahamonina tsy manana vahaolana raha tsikera izy matanjaka be mahita KBDB izy avokany isan'andro ary rehefa miakatra plateau izy dia mahita tsikera lesoka BDB fa mbola tsy nahita azy mitondra vahaolana zay zavatra zay mba somary araonareo fa izy mitsikera ihany mitondra KBDB izy amin'ny zavatra tsy mandeha to amin'ny firenena ny antony tsy mampandeha ny raharam-pirenena antony mampahatra ny firenena zay misy atsika alevoara izy tafiditra amin'ny zavatra tsy eritseretinao mihitsy no ananany safidy amin'ny ora farany zay zany afaka itsarana ny olona anankiray hoe tsy tia tanindrazana izy satria miaro ny olona tsy tia tanindrazana izy ary efa tenenina matetika ny Madagascar dia tsy manana olana amin'ny resaka olona velively fa rafitra dia tsy fantany ve zany hoy izy ianareo tsy fantany fa ny olona atony miady ny tsanganan'ny décentralisation nefa izy miady mafy ny ipetrarany centralisme na centralisation zay tokony mampandinika antsika malagasy zay hoe magnino tsy tian'ireo mpanao politika reo ny hisiny décentralisation fa ny olona efa tsy manao an'izany no toanany mafy every ny fampandroso an'ity firenena ity mba mandinika ihany isika fa tsy zay zavatra lazaintsika ato amin'ny Facebook marina avokoa ary tsy zay zavatra arovantsika ato no ino zava-misy any amin'ny fiarahamonina fa ny olona noana mosary tsisy asa zany no zavatra tokony jerena inona no tokony ahafana miaro an'izany ahafana manilika an'izany zay zany no zavatra tokony asony Paul Rabary raha olona tena mahalala ny resaka fiarahamonina marina izy fa fanohitra amin'izany izy dia hoe mahita hoe izay ny tombotro am-pirenena fa ny tombotro am-pirenena io no ahoana moa no ilazana tombotro am-pirenena ndraiky firenena rendrika amin'izao ny andisy rehetrarehetra manondro fa mahantra isika memotra isika miverin-dalana isika dia anao ihany no mahita hoe fa mety arovana zao fitondrana izao ary tsy nahavita namoaka chiffre mihitsy izy na ny ray aza fa niendrika fanamboniny tena no nataony raha nijery ianareo tsy fantako mo mbola fanamboniny tena ve reny sa henatra fa za mahita henatra ireny satria tsy nahita valy izy ary bravo Koto ary mbola nasehonao fa tena tia tandrazana anao matoa anao ndraindray tafiteny zavatra mihoatra dia ny fitiavanao n'ity firenena ity satria matetika izy miteny hoe vendrana lazaina foana fa manavendrana eny le fiteny aloha mahitsy mavesatra tsy n'olona rehetrarehetra mahazaka an'izay fa ny zavatra fantatra fotsiny hoe tia tandrazana izy matoa isan'andro izy mahavita miteny amintsikera manome solution dia zay fa ny nay fotsiny dia milaza hoe tsisy lalana ankoatra ny décentralisation jereo ny candidat rehetrarehetra amin'izao fa miazakazaka miteny décentralisation daholo izy rehetrarehetra nefa taloha atao tsy niteny an'izany satria fantany fa ny Gasy tonga saina amin'le fanambanina ataony Gasy Mbs jereo nareo reny no afantaranao hoe nitoetsaitsika Gasy hoe izy tsy te halala ny tombotsoany hafa tsy te hizara amin'ny vahoaka malagasy namany izy fa izy mieritreritra ny tenany manokany ihany ny tenany aloha ny tenany tsisy zavatra hafa ataony zany ratsy amin'ny tenany ka zay zavatra ohatran'izay zany tokony hatonga sainantsika hoe ny olona rehefa tsy tahy anao zany tsy tokony arovanao tokony manova safiditsika zay le mahatonga anay mampianatra ny décentralisation isan'andro efa tsy hisintsony ny fanompoana filoham-pirenena efa tsy hisintsony ny fanangonana ny vola rehetrarehetra eto Madagascar apetraka any amin'ny fanjakana foibe zay tantanan'olombitsy tapitra zay tapitra ny fangatahana ny filoham-pirenena lava fa hiparitaka ny vola manerana ny Madagascar ny commune ny tomponantoka amin'ny fampandrosoana ny firenena manomboka izao ny district ny région ny province inona koa no zavatra ilayntsika ambonin'izany vonina zahay anao an'izay fa ny olona tsy vonina anao an'izany za mahita hoe tsy tokony ho arovantsika ary ny olona rehetrarehetra efa teo tsy nanao an'izany tsy tokony hitokisantsika hoe mbola miandrandratsika fa hanao an'izany décentralisation izany ny olona raha fa mangataka ny autonomie mangataka ny fédéralisme fa tsika mbola décentralisation no zavatra idivantsika mba tsy hisiany hoe vola rehetrarehetra angonina dia apetraka amin'ny fanjakana foibe dia rehefa ao ny fanjakana foibe manao zay teny atao
tsisy zavatra azotsika atao ninona ny fitsarana ny azy ny tafika ny azy ny rehetrarehetra azy dia mitazapotsiny tsika zany amin'ny volam-pirenena amin'ny volantsika malagasy ho an'ireo amin'izay tiandreo anaovandreo azy dia io tsika mijery reny eny ny profy mitoaka amin'ny tendany ny olona zay mitondra antsika mihitsy amin'izao ny premier ministre dia voasaringotra tamin'ny aferan'ny resaka 36 kilo ange aza dinonareo fa volamena ny vadika vita fitra ao anatin'izany ny PM zay chef d'état amin'izao zany ve dia tsy hahatonga sainantsika hoe ahoana tsika mbola ino indray mandeha fa ny vola rehetrarehetra hapetraka amin'ny fanjakana foibe zany zavatra fa tena fa faratampony zany dia aza matoky ny saka zany isika rehefa trondro ny laoka ka io vola io tsy ny olona rehetrarehetra mahazaka mahita an'io fa rehefa betsaka ny vola mitobaka eo amasony mihitatra ny sainy mihitatra ny jeriny ka mangalatra hitatsika reo fa mangalatra avelao iparitaka any amin'ny district tsirairay ny vola dia anjara ny tompon'andraikitra any an-toerana zay manakaiky vahoaka no ametraka ny fampandrosoana zay mifanaraka amin'ny filana misy amin'ny district tsirairay zay nge zany hoe zay natao hoe décentralisation ny décentralisation zany dia ny fanalalahana fanomezana fahefana ho antsika fanomezana andraikitra ho antsirairay zany ijery ny zavatra tena everiny fa mampandroso azy zay zany izy raha digatsotsotra zany ny tsy fitiavantena zany ny fitiavana zany natao hoe décentralisation ary ny centralisme zany na centralisation zany dia ny fitiavantena zay tazomina amin'ny toerana anankiray ny vola dia mangataka zany nataonao tompony vola anao zany district zay manana vany manana volamena anao manana safira anao manana karazana rena BDB anao ny cacao girofle sy ny karazany dia ny volanao zany atao amin'ny fanjakana foibe dia rehefa avy eo anao mangataka hoe ameo an'izao koa zahay ameo an'izao dia tsy azonao le zavatra angatainao nefa volanao iny zay fomba fisainana zay zany dia anisany fanambakana amin'ny samy malagasy tokony fanatsika mitambatra zany tsika tsy moramora io dia no ahafahantsika manala an'io tsy maintsy miady hoe andaotsika hiaraka hanoana ny décentralisation dia andrasantsika ny toiny tsy mampenatra zany ndao manovatsika andao hiara-diatsika ametraka an'izay décentralisation zay dia jerentsika koa ny résultat satria nanomboka ny alantsiranana tsy hita intsony izany décentralisation izany zay ny zavatra misy tonga tamin'ny andron'ny dideratsiraka nisy ny province autonome fa tsisy nanoy dia rava izy iverena ny mpanao politika foana ty zany ty resaka centralisme ity satria io no mampidi-bola ho azy ka amiko zany tokony tsy tokony isy zany fitiavantena zany satria firenena raha manana izy ty ka tokony ho saro-piaro zany isika tsirairay hiaro ny tombotsoa iombonatsika aza miaro olona zany avelao ny culte de personnalité fa tsika miaro any resaka fandrosoana foana mandeha mirosany mankarahara fanjakana tsara tantana izany no zavatra tokony arovantsika fa tsy hoe miaro vatan'olona tsika fa rehefa miaro vatan'olona tsika rehefa manao zay zavatra teny ataony arovanao foana le olona satria efa tianao izy fa tsy izy no tiavinao fa ny zavatra ataony no tokony tiavinao ary tsy izy no tokony ankahalainao fa zavatra ataony no teneninao rehefa tsy mety zay zany ny fomba fisainana ka afatra honena zany ho antsika rehetrarehetra zany ho an'ny mahalala rehetrarehetra tokony ho fiera atsika amin'izay zavatra nenaratsika aza mety vovony lolo hoe maty lolo hoe iny enge ka manana diplôme ambony ka iny enge manam-pahaizana ny tena izy ny olona marina mahitsy tia tandrazana zany tokony inona moa zany tokony afahantsika mikalifie olona anankiray fa tsy ny diplôme nenarana raha ohatra ka diplôme no jerentsika ny be ny diplôme fa lefaka maromaro any be diplôme fa mpangalatra maromaro any ny be diplôme fa inona moa ty inona ty manambaka manao détournement fa tsy zay no afahantsika mikalifie ny olona anankiray fa izy honnête izy sincère izy patriote zay zany no zavatra tokony afahantsika mandrefy ny olona anankiray tokony jerentsika zay ka zay no mahatonga na miteny hoe tokony fieranao amin'izay zavatra nenaranao ary fantaro ny zavatra nenaranao fehezo ny zavatra nenaranao ampiaro na manana licence ianao na manana maîtrise ianao rehefa voafenao ny zavatra nenaranao mandresy any ianao ny olona zay heverina fa hoe manampahaizana ny heverina hoe nianatra tsy mitovy io hafa ny nianatra hafa ny manampahaizana hafa ny mahay hafa ny nianatra mety misy olona tsy be diplôme fa izy mahay mety olona hoe tsy nianatra izy nefa hendry
ka ohatrohatran'izay zany fipetraky ka tsika aza mety vonoin'olona lolo jerevo reny manam-pahaizany reny rehefa tsy marina rehefa mandainga miaro ny tsy azo arovana tsy mety arovana dia fa rany afabaraka anao imason'ny malagasy rehetra na ndray mandreninao aza mampalahelo voasarignitra amin'ilay zavatra ohatran'ireny satria raha nahita nareo tamin'ny omaly nisy mihitsy ny teny hoe tsy mba tahaky ny reninao anao reninao dia mba nisan'olona marina tamin'ny firenena ary olona ambony najain'olona dia nefa anao manambany teny ohatran'izay moa zay moa zany fahitany voaka madinika azy fa na izany tsy zany mila ajaina foana zany ny rariny sy nitsiny fa tsy manambany anao velively izay ary eto moa dia isorako anareo rehetrarehetra manome tsikera foana fa ny anahy zany tena purement fitiavan-tanindrazana mampitonga na ny teny isan'andro fa tsy resaka intérêt mihitsy tsisy resaka intérêt raha ny intérêt dia ny safidin'iditra UPAR koa ny tena koa fa any misy vola zarazaraina any ho an'olona rehetrarehetra zay nandeha agny nanapa-kevitra dia nisy mony agny fa tsika tsy mila an'izay tsika mila fandrosoana mba malagasy mitovy mitantana ny areny miaina amin'ny arena zay namen'ilay nahary azy zay ny zavatra tokony ifampiarovantsika arovantsika ny zony tsirairay ampitoviana ny malagasy fa tsisy hoe rehefa mitaky ny décentralisation na ny fédéralisme dia resaka fampisaram-bazana nefa mody tenenireo zay hoe io nareo fa mampiady ny gasy mampiady foko dia le roa ny mangalatra foana ao ambadika ao dia tsy tokony ikorontana tsika leo crise ny malagasy dia reo tsy manara-dalàna foana jereo reo tsy manara-dalàna ihany koa no mitaky hoe aza mikorontana nareo ianareo ve mieritreritra fa ianareo ihany ny manan-tsaina ianareo ihany ny mianatra ianareo ihany ny mahay ny lalàna itsakitsahinareo ve dia raha mitenin'olona dia lazainao fa hoe manakorontana ianao zay manitsaka ny lalàna mandika lalàna zay no manakorontana fa tsy ny olona manara-dalàna indray ny olona zay no mpanakorontana nefa izy mitaky ny rariny ka zay zavatra zay zany tokony misaina tsika rehetrarehetra tsisy resaka fatahorana fifidianana eto fa resaka tsy fanaran-dalàna tsy manara-dalàna ny ekipan'ny UPAR mapar TGV mila anao amboletra dia ny ato ankilany zany mandafa hoe voitsakitsaka ny lalàna misy ny tsy mangarahara misy ny fitanilana dia zay ve no lazainao fa hoe inona motia lazainao fa mpanakorontana tsy zay le izy araina fotsiny ny lalàna dia ny olona rehetrarehetra zay tsy manara-dalàna aoka izy miala fa rehefa tena sahy anao mieritreritra fa tena tiany vahoaka rehefa tsy manara-dalàna miala anao dia manolotra ny olona iverinao fa tianao anoy an'le asa ataonao zay fotsiny zany afahantsika mamintsina ny resadresaka ny maly sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa hotoizantsika io fa tsy afaka angina atsika tsy angina anao dia adalàna ohatran'ireny raha mahita ny olona zany dia hoe atao ahoana moa fa ireny no manam-pahaizana non mianatra reny hoe mianatra fa ny manam-pahaizana zany izy marina foana izy humble izy amin'ny décision amin'ny toetrany rehetrarehetra hitanao hoe zany ny olona mijoro amin'ny fotokeviny ninina zavatra mandalo fa ny olona materialiste zany matiera ihany no hainy vola ihany no hainy tsy afaka ampandroso an'ity firenena ity fa mba mila olona tsara fo ary tia mizara manampy ny hafa ary tia tandrazana zany ny olona andrasantsika hitondra an'ity firenena ity ka isorako atsika nanaraka hatramin'ny farany an'izay resadresaka zay nataontsika teto fa manaraka atsika manao misimisy ary miezaka mamaly ihany koa zany zao message zay tratrako fa nitsikera azotsika atao anatsaran-javatra aza mifanambahany aza mifanompa fa avoay le hevitra dia mifanohana atsika fanampytsika mifanazava atsika amizay azotsika atao